tain'i Jesosy itsika tsirairay ary eo amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tena fifaliana ho ahy ny mifandray aminareo amin'ny alalan'ny izao video izao dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fahazotoanareo manaraka ireto fandaharana ireto. Ary raha voasambany ianao no mijery miaino zao fampahirezana izao dia manasanao hijery hitsidika ny page facebooknay mba hafanao hanaraka ny iaino ny fandaharana izay natao teo aloha. Koa noho izany ndeha tsy ho lava resaka fa ndeha tsika hivavaka hametraka ny foamam-panahintsika ao am-pelatanan'ny tompo. Misaotra anao tompo ny amin'izao fotoana izay nomenao anay hafanay tena hifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao satria Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miteny ary miteny ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ary sokafy ny sofinay, ny fonay, ny fanahinay, ny mombanay rehetra mba handray ny teninao araka ny anirahanao azy mba tena hamokatra zato eny ao anatin'ny fiainanay tsirairay hitondra fiovana, hitondra fitombona ara-panahy ho anay tsirairay. Mankasitraka anao Jesosy. Halleluia. Amen. Mamerina fiarabana indray ho anareo rehetra izay manaraka izao programa izao na izay efa zatra na ho an'izay vao manomboka mijery dia tahin'i Jesosy manokana ianareo rehetra. Andehantsika hijery ten'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny bokin'ny Salamo faha 8:30 dia ovakitsika ny 7:20 sy 4:20. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Somary teny feno fasahina zay teny mpanao salamo zay. Davida mantsy nanoratra io teny io. Dia miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro dinio aho. Dinio aho. Itsika matetika fahazaran'olona maro zay tsy dia manana fahazarana mandeha mijery dokotera raha tsy hoe marary. Mety misy eritreritra hoe fandehanao inona ny amin'ny dokotera nefa salama tsara. Misy aza na dia marary aza tena tsy te hanantona ny dokotera, matahotra dokotera, tsy ny ankizy kely ihany na dia n'olona lehibe aza misy matahotra dokotera. Misy nefa izay tena ary zavatra tokony atao. Misy manantona ny dokotera hoe manao bilan, mijery hoe mizaha fahasalamana, mijery hoe manahoana ny toe-batana, na dia tsy marary, tsy misy fanaintaina na tsisy nainana fa mandeha mijery dokotera, manao bilan, mizaha fahasalamana ary zavatra izay tokony atao zay. Ary mitovy amin'izany no nataon'i Davida tato. Miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro dinio aho, izaho toetra. Ohatrany hoe miteny hoe Andriamanitro omeo problema, testeo aho. Itsika tsy mangataka amin'Andriamanitra hoe izaho toetra antsika dia ataony. Ary tsisy olona mitady problème.
tsisy olona hitena amin'ny Andriamanitra hoe omeo problème izaho toetra teste ho aho. Satria na tiatsika na tsy tiatsika ny olana tsy maintsy misy, ny fizahan-toetra tsy maintsy misy. Dia satria fantatsika hoe tsy maintsy misy izay fizahan-toetra zay, dia mbola andeha hangataka amin'Andriamanitra indray hoe izahao toetra. Dinio aho, jereo ny momba ahy, jereo ny ao anatiko. Zany hoe ohatrany hoe n'olona makany amin'ny dokotera zay le ohatra nomentsika tamin'ny voalohany, dia salama tsara izy dia miteny amin'ny dokotera hoe te hizaha fahasalamana, te hita dia manaova scanner ao anatiko. Zay mihitsy ny zavatra nolazain'ny mpanao salamo amin'Andriamanitra. Manaova scanner ny ao anatiko, jereo ny ao anatiko lalina, jereo ny foko, jereo ny zava-miafina rehetra ao anatin'ny saiko, jereo ny zavatra rehetra tsy voambara, dia testeo aho, izahao toetra aho. Mafy izany a. Andriamanitra rehefa manao scanner izy tsy mitovy amin'ireny scanner atao any amin'ny hôpitaly ireny. Satria ireny scanner ireny tsy mahita ny fo ty tova ty, fa tsy mahita ny eritreritra, ny fisainan'olona, tsy mahita ny zavatra tena miafina ao anatin'olona. Fa Andriamanitra rehefa manao ny scannerny dia mahita izay tsy hita na iza na iza, izay tsy hita ordinateur, tsy hita ny scanner na ECG na inona IRM na reo karazana appareil rehetra mety hita anatin'ny hôpitaly. Ny scannern'Andriamanitra tena mahita lalina dia lalina. Fa Andriamanitra rehefa manao scanner, inona ny zavatra hitany? Andaontsika hamaky Luka 4:5-7. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny habeny ao am-pony no itenenany vavany. Ao anatin'ny fotsika misy rakitra, misy tahiry, misy zavatra ao anaty. Ary zay no zavatra izay hitan'Andriamanitra. Dia miankina amin'ny zavatra izay misy ao anatin'ny fotsika no teneny vava. Raha manana rakitra tsara dia zavatra tsara no hivoaka avy amin'ny vava. Fa raha ohatra ka zavatra ratsy no misy ao anatin'ny fo dia zavatra ratsy no hivoaka mazava ho azy. Satria ny vo no hamantarana ny hazo. Zay no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra efa nanao scanner amin'ny fon'olombelona ao anatin'ny fo kosa ao anatin'ny fonao. Fa rehefa avy nanao scanner Andriamanitra dia zao ny zavatra hitany ny amin'ny fon'olombelona. Ny scanner mantsy maneho ny zavatra izay hitany. Tsy mpitsara ny scanner ka hoe hitsara na iza na iza, fa manao constat. Maneho hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra tsy hitanareo nefa miafina ao anatiny. Jeremia 7:7-10. Ny fo dia mamitaka, mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy?
izao Jehova no mpandinika ny fo sy mamantatra ny vo mba hanome olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Rehefa nanao scanner amin'ny fon'olombelona, tsy hoe ianao za sy ianao, itsika olombelona rehetra. Rehefa avy nanao scanner Andriamanitra ka mijery ny fon'olombelona, zao ny zavatra hitany, hay marary, manana aretina izay tsy azo tranona, marary. Fa izy irery ihany no mahay manasitrana an'izay. Izy ihany no mandinika ny fo sy mamantatra ny vo. Fa inona loatra ny zavatra hitany nahatonga azy ny teny hoe marary ny fon'olombelona? Inona zavatra hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fo koa tsy ao anatin'ny fonao? Mahatonga azy ny teny hoe marary. Tsika sy ianao mety mieritreritra hoe salama. Averiko indray, ny fo resahana tsy tia tova aty, satria tia tova aty azo soloana. Koa satria tsika manana masom-panahy izay ahafahantsika mijery ny zavatra ara-panahy, dia manana fo ara-panahy ihany koa. Ary avy amin'io fo io ny voan'ny zavatra rehetra. Zay no lazainy Luka izay novakitsika tamin'ny voalohany, hoe misy tahiry, misy raikitra ao anaty. Ao no ivoan'ny lolopo, ao no ivoan'ny fankahalana, ao no ivoan'ny fitiavana, sy ny sisa sy ny sisa. Avy amin'io fo io. Dia rehefa nijerevan'Andriamanitra dia hitany hoe hay marary io fo io. Fa marary inona? Inona ny karazana aretina hitan'Andriamanitra? Marka 7. Vakitsika manomboka amin'ny 1:2. Fa avy ao anatin'olona dia avy ao am-pony no ivoahin'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonon'olona, ny fakabadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejejona, ny masoratsy, ny fitenanan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'olona ka mahaloto azy. Hitanareo reo faharatsinareo, misy voaresaka ny fijangajangana, ny fahamonon'olona, ny fakabadin'olona, sy ny sisa sy ny sisa. Zavatra be dia be. Fa tsy izay ihany, fa misy ihany koa ny sainy ratsy. Zavatra azo afenina zay, satria ny makabadin'olona dia fantatra, ny mijangajanga dia fantatra, hita aty ivelany. Ny halatra hita aty ivelany. Fa misy tsy hita ny sainy ratsy, ny fiatsaram-belatsihy, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy tonga dia hita aty ivelany, fa hitan'Andriamanitra. Fa ny fototr'ireo faharatsiana rehetra reo dia avy aiza? Ny fototra dia ny fo. Zay ny zavatra hitan'ny scanner-n'Andriamanitra. Tsisy na iza hoe tsy manana an'izany. Marary ny fon'olombelona, ny fo koa sy ny fonao. Fa Andriamanitra irery ihany no mahay manasitrana. Ary Andriamanitra te hanasitrany. Ary izay ny tena zava-dehibe, zay ny zavatra tiany atao ao anatiko sy ao anatinao. Ny afatsika hiala amin'ny ratsy fanao, ary izay no antony ivavahantsika. Tsy mba hoe ho tonga horoso sy hanana an'izao sy izao sy izao, fa ny afatsika hanana ny toepo sy ny toepanahy, araka an'Andriamanitra.
marary ny fo. Zay nolazain'ilay mpanakanto kristianina anankiray hoe marary ka mila fanasitranana, tsy mandamaka ao am-pandriana akory. Maloto, feno karazana loto, karazana aretina, karazana zavatra tena marikoriko an'Andriamanitra. Ary tsy sahiteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ao dinio ny foko, jereo ny ao anatin'ny foko. Tena fasahiana, nefa tokony atao zay. N'olona tena te ho sitrana no saha manantona ny dokotera. Ka raha te ho sitrana zasy anao dia saha hanantona ny tompo dia miteny aminy hoe tompo, dinio aho, testeo aho, fantatro hoe marary a. Satria mety ny dokotera mety handidy, mety hanao opération, tsy maintsy manao opération. Marary izay. Hitatsika angamba ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 4:12. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsioka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny toerana rehetra izay andehanany dia maranitra. Ary mampisaraka hatramin'ny aina sy ny fanahy. Zavatra tova izay tsy hitan'ny dokotera na dokotera iza na iza. Satria tova izay tsy hita fa Andriamanitra irery ihany no mahita an'ireo tova ireo, ny saina sy ny fanahy. Ny aina sy ny fanahy. Andriamanitra irery ihany no mahita an'ireo. Dia ny tenin'Andriamanitra miditra ao anatin'ny eritreritrao, ao anatin'ny sainao sy ny saiko ihany koa. Mamantatra, miresaka momba ny fiainanao, ny zavatra tena tsy ambaratelo, ny zavatra tsy fantatry na iza, ny adalana ataon'olona dia hita ny tenin'Andriamanitra dia manindrona iny zavatra iny. Dia satria mahakasika anao zavatra ataonao dia marary ny ao anatinao. Tsy hoe Andriamanitra miapanga anao, tsy izay, fa zay lesika anery mampiseho hoe zao ny zava-misy a. Misy olona tena miaina ao anatin'ny tena adalana, dia mihevitra hoe tsisy olona mahita, tsisy olona mahafantatra. Fa rehefa tonga ny hazavana, ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia mampiariary azy. Tsy hoe Andriamanitra mampiariary anao mba hitsara anao akory, tsy izay. Fa mampiseho anao hoe tiny tsy mety, andaotsika hitsabo, andaotsika hanasitrana. Andriamanitra tsy polisy, tsy gendarme. Satria ny polisy sy ny gendarme rehefa mampiariary ny ratsy ataon'olona dia mitondra azy, miapanga azy, mitondra azy ao anatrehany mpitsara mba ho voasazy ny olona, mba ho gadraina. Fa Jesosy ny teny hoe za tsy tonga hitsara fa tonga hitady sy hamonjy ny very. Noho izany tonga ampiseho antsika hoe inona ny tsy mety ao anatsika, inona no mila fanasitranana, inona no mila fitsaboana, fa ao izy mba hahafany maninona hitsabo. Hitanareo rehefa mandeha any amin'ny dokotera, any mpitsabo, inona no atao mpitsabo? Manadiady mba hahafany manao diagnostika, zany hoe mahafany mahafantatra hoe inona marina no mahazo anao. Satria raha tsy mahafantatra ny mahazo anao dia tsy afaka manoro ny fanafody izay ilaina. Dia zay ny tenin'Andriamanitra. Ny asan'ny tenin'Andriamanitra tsy miapanga,
tsy miteny hoe ianao ratsy ianao zao ianao tsy zay fa mampiseho ampitiavana be. Hitanao zao ny tsy mety ao anatinao a, zao ny makarary anao a, mpandainga, ianao mpisoloky, ianao mpijangajanga. Mila miala am'zany, mila sitranina zay, satria raha tsy sitrana am'zany ianao a, ho very mandrak'zay. Zay le tenin'Andriamanitra misy lalana, misy fanasitranana ho anao, misy fanantenana ho anao. Ny tenin'Andriamanitra tsy mampiariary anao eo anatrehan'olona rehetra ka manala baraka anao, tsia. Ny tenin'Andriamanitra miteny aminao, mampiseho anao ny tsy mety ao anatinao, anao sy ny tompo irery ihany de vita zay. De avy eo anjaranao manantona an'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamindrafo amiko, Andriamanitra mamela ny heloko, fa teo sitrana tsaboy aho. Tahaka ny tenin'ny Jeremia, Jehova sitrano aho de ho sitrana. Zay mihitsy ny zavatra andrasan'Andriamanitra. Fanapa-kevitra avy amiko hoe Andriamanitra teo sitrana, Andriamanitra teo afaka, satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo. Tena feno fiatsaran-delatsia ao anatiko, feno fialonana, teo afaka. Fa Andriamanitra irery ihany, zay le Jeremia novakitsika teo tamin'ny voalohany, Jeremia 7:12, andaotsika hamerina mamaky izay tenin'izay. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome olona rehetra araka ny aleany avy, dia araka ny vokatry ny asany. Andriamanitra irery ihany no mahafantatra momba ny fo sy ny vo. Andriamanitra irery ihany no mahita sy mahafantatra ny zava-miafina rehetra. Andriamanitra irery ihany no mahay manasitrana. Ary rehefa maniraka ny teniny dia mba ahafahako sy ahafahanao mahita hoe inona ny aretina izay ananako, mba ahafahako manantona azy. De izy mpandidy amin'ny alalan'ny teniny, mampisaraka ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka ao anatin'ny lalina, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ny fo manana fisainana, izy ihany no mahay an'izany, satria te hanasitrana. Zay ny zavatra hitan'Andriamanitra rehefa mampiasa ny scannerny ao anatiko sy ao anatinao. Andriamanitra tsy azo fitahana, hitany zavatra rehetra, fantany zavatra rehetra. Tsika mety miseho tena mpivavaka be, tena tsisy mpivavaka mihoatra an'izany. Mavita mifady alina tsy fantatro firy andro, mavita manao asa soa, mavita mitoriteny, mavita manao zao. Raha ho karazana fanompona rehetra reo, vita tsika zay. De n'olona mahita hoe tsisy mpanompon'Andriamanitra mihoatra an'iny, tsisy olon'Andriamanitra mihoatra an'iny. Nefa indraindray mety feno fialonana, feno fankahalana, feno faharatsiana ao anatin'ny fo. Feno lolompo. Ny olona mety tsy mahita an'izany fa Andriamanitra mahita. Satria nahoana? Andriamanitra mijereny ao anatin'ny fo. Samoela 1:5-7. Fa hoy Jehova tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avon'ny atsanganany, fa efa nolafiko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'olona ny fijerin'i Jehova, fa n'olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo.
Zay teny zay dia nalaina tamin'ny tantarany Davida sy Goliata. N'olona rehetra nahitany Goliata tena avo dia avo, tena ngeza, natahotra n'olona rehetra. Fandriamanitra nyteny amin'ny Samoela mpanompony hoe aza mijery ny abeny io jentilisa io, fa ianareo mijery ny aty ivelany, fa aza Andriamanitra tsy mijery ny ivelany fa mijery ny ao anaty, mijery ny ao anatin'ny fo. Itsika rehefa mifampijery dia mijery ny fitondrantenany tsirairay dia lasa mifampitsaratsara, lasa mifampitsara dia lasa manameloka, lasa manome tsiny, lasa kivy, ketraka, satria ny zavatra nantenaitsika na nandrasantsika tamin'ilay olona ay tsy izay ny zavatra hitatsika dia lasa miova. Fa Andriamanitra tsy izay. Andriamanitra tsy mijery izay miseho aty ivelany. Andriamanitra tsy hita maso, tsy mijery ny hita maso. Fa ilay Andriamanitra tsy hita maso dia mijery ny tsy hita maso. Mijery ny ao anatin'ny fo. Mijery ny miafina, satria izay no fakana, izay no fototry ny zavatra rehetra ataotsika. Dia izay no tsarain'Andriamanitra. Koa rehefa te hanantona an'Andriamanitra itsika, tsy maintsy mandamina io zavatra io ny ao anatin'ny fotsika. Ary izay no lazainy ny mpanoratra ny Hebreo 10:12 dia aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Zany hoe rehefa manantona an'Andriamanitra itsika dia mila manantona azy amin'ny finoana mazava ho azy, fa manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Ny fo mila ho madio. Zay lazainy Jesosy eto amin'ny filazantsara amin'ny Matio, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha vao tsy madio ny fo tsisy afaka mahitan'Andriamanitra. Tsy misy. Tsy misy. Tsy maintsy madio ny fo. Zany hoe tsy maintsy manantona an'Andriamanitra miaraka amin'ilay fo maloto dia miaiky hoe tena maloto ny foko tompo dia sasao aho, diovy aho. Zany hoe manaiky mandany tena. Zay ilay hoe raha misy ta hanarakay, aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana ka hanarakay. Tsy maintsy miverimberina io teny io satria nahoana? Satria tsisy olona afaka miambo na miteny hoe kristianina raha tsy mandany tena. Tsisy olona afaka miambo na milaza hoe kristianina izy raha mbola tsy mandany tena. Satria izay ny maha-kristianina ny kristianina. Ny atao hoe kristianina manaradia ny Kristy. Nefa Jesosy Kristy ny teny amin'ny filazantsara amin'ny Mateo 11:4 hoe raha misy ta hanarakay, raha te hanaraka ny tompo, aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana ka hanarakay. Zay no zany Jesosy. Tsisy olona afaka miteny hoe manaraka Jesosy nefa tsy mandany tenany. Hafa no arahany na mandeha amin'ny lalana izay tiany andehanany iray zany. Averiko, Andriamanitra tsy manameloka. Andriamanitra tsy maneraka ny teniny mba hanameloka na hampiharihary ao anatrehan'ny olona rehetra ny fahotako na ny fahotanao.
satria ny fitiavana manarona ny fahotana rehetra, manarona ny fahotana maro. Zay nilay zany baiboly. Satria Andriamanitra fitiavana dia manarona ny fahotana. Fahotako sy ny fahotanao. Dia manao antso izy avy fandahatra. Isaia 1:20. Avy fandahatra isika hoy Jehova. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sila aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Andriamanitra no miantso, tsy miampanganao, tsy manameloka anao, tsy manometsiny anao, tsy mandatsa anao, fa miantso anao avy fandahatra. Andao avy fampiresaka e. Fa na dia manana fahotana manao ahoana, dioviko. Dioviko tanteraka. Hanao nouveau départ, fiainganao vaovao. Tsy adala ny mpanao salamo raha miteny amin'Andriamanitra hoe dinio aho izaho toetra. Mba maninona? Mba ahafahana mafantatra hoe aiza ho aiza amin'ny toerana nisy aho. Manahoana ny toe-pahasalamako ara-panahy. Satria te ho sitrana, te handova ny fiainana mandrakizay aho. Aleo fantatro. Satria ny tanan'ilay mpitsabo, ilay mpandidy Andriamanitra, tsy makarary, fa mandidy mitsabo ampitiavana. Mamitaka ny fon'olombelona. Ny fo mety mampiseho hoe tena salama ne anao hoe tsy maninona. Tsy maninona. Firy ny olona tena mety mihevitra tena hoe tena salama. Salama. Hay mitaiza aretina fa tsy fantany satria nahoana? Tsy mpizaha fahasalamana. Tonga dia tampotampoka maty. Fa ahoana? Izy ny nandalo teo voateo e. Hay nisy tension izy. Mety tsy nahafantatra akory. Na mety nisy aretina hafa. Mitaiza aretina izay tsy fantany. Dia satria tsy zatra mizaha fahasalamana, dia tonga ny fotoana anankiray, tonga dia izay dia maty. Na mihetsika tampoka ny aretina, dia entina any amin'ny dokotera, tara loatra zay. Ilaina ny mizaha fahasalamana. Indrindra ny fahasalamana ara-panahy. Izaho toetra. Izy ilay mpanao salamo. Farany. Korintiana 2:13. Dia vakitsika ny 5. Hoy izy Paul apôstôly. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona no lavina ianareo. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo. Ilaina zany. Satria indraindray tsika tena miaina manompo ao anatin'ny fahazarana. Fahazarana. Zao ny fomba fanao, zao ny zavatra mahazatra, zao ny zavatra hita, zao dia izay mandeha zay amin'ny fahazarana. Hay ny tena marina, itsika no mitondra ny baolina, itsika no manao ny zavatra rehetra araka ny fahalalantsika. Araka ny fahaizana, araka ny fahazarana. Fa tsy ao Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra ataotsika, ay tsy ao. Manana toe-po tena tsy mifanaraka amin'Andriamanitra.
manana toe-panay izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. dinio ny tenanareo na mitoetra na tsy, ary izaho toetra ny tenanareo. Ilaina ilay manantona ny dokotera matetika, manantona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, mizaha fahasalamana. Marary, mety marary ny fanafody, mety mangidy ny fanafody izay nomeny dokotera, mety marary amin'ilay scalpel na amin'ilay antsy ilay ety ampiasain'ny dokotera, fa izy misafosafo, manao am-pitiavana, ao foana mampahery izy, satria ny dokoteratsika Andriamanitra fitiavana. Petsaka ny aretina, be dia be ny karazana aretina resana teo. Anisan'ireo ny aretim-bola. Vola, tsisy resaka raha tsy vola, fitiavam-bola. Tsy ratsy ny vola, tsy ny vola no ratsy, fa ny fitiavam-bola anisan'ny aretina. Tompo ane hiaro atsika, ny tompo ane hitahatsika, andehantsika hanantona an'Andriamanitra amin'ny fo madio, andehantsika hanantona an'Andriamanitra ka hamela azy hitsabo. Fa raha izy no hitsabo dia tena ho sitrana itsika. Misaotra anao tompony amin'ny teninao izay tsy mitsara anay, fa tonga hitondra fahazavana ao anatinay. Noho ny teninao tompo dia hitanay ny zavatra izay tsy hita amin'ny masonay, ny zavatra izay tsy hitanay, tsy tsapanay hatramin'izay. Fa ny fanahinao no nanokatra ny masom-panahinay ka nahafahanay nahita ny zava-miafina ao anatinay, ka manantona anao izahay, miantso anao izahay, sitrano izahay, tsaboy izahay, apetrao anatin'ny fonay izay etaeta zany, ny etaeta, ny fitsabonanao anay. Ovay ny fonay, ovay ny sainay, ovay ny eritreritray, mba ho araka ny sitraponao. Misaotra anao Jesosy. Amen. Zay ny fotoan'androany dia miraroso atsika rehetra dia tain'Andriamanitra. Dia raha manery fandray aminay ianao dia io ny numéro telefona ao ambany io no numéro azonao antsoina na mandefa SMS. Dia ao ihany koa ny page Facebook raha maniry hiaino sy hanaraka ny toriteny rehetra izay natao teo aloha. Zay ny fotoanantsika androany dia miraroso atsika rehetra dia samotain'Andriamanitra dia tiako anareo.